EVA Fanehoan-kevitra miaina sy mitia. EVA fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy akafaliany indray no iarahana amintsika amin'ity andro alakamisy fa 7 amby roapolo ny volana janoary taona 9 amby roapolo sy 20 ity mpandarana EVA arak'izay feokira izay teny fampidirana izay no misy atsika Fanabeazana miaina sy mitia arahantsika isaky ny alakamisy amin'ny ora mahazatra toy izao dia izay toloranay ny Raha mba mpirarian-tsofeny tanteraka isika izay mpanjoy tsy tapaka ny onjam-peon'ny radio Dombosco fa eo ihany koa izay araka any amin'ny RDB live ihany any amin'ny Facebook satria dia mandeha mivantana amin'ny tambazotra-serasera Facebook ihany ny fandaharantsika dia manolotra ny kopakopa tanana ho antsika rehetra izay manaraka amin'izao ora izao araka izay dia toy ny mahazatra araka isaky ny fandaharana toy izao misy lohahevitra ifampisafidina manokana ifampizarana ampitana izay Fanabeazana izay eto lohahevitra mandritra ny taona no hoe ho avy mendrika kokoa fa ampifandray sy nampitana Fanabeazana amin'ny alalan'izay lohahevitra nisafidina androany no hoe sehatra fanehoan-kevitra ho an'ny tanora sehatra fanehoan-kevitra ho an'ny tanora dia izay indrindra no ampidirako ny mpiara-manolotra ny fandaharana miaraka aminay eto miaraka amintsika eto moa zany Arimoaja zoarinay vo Terantso tale eo anivo ministeran'ny jeunesse et sport miarabanao miaraba ny anjara dia miaraba ny mpiaino rehetra manaraka ny fandaharana radio Dombosco miaraka aminay eto miaraka amintsika eto ihany koa Erika chargé de projet au niveau ny centre Europe Madagasikara participation citoyenne efficacité économique miarabanao Erika salama anjara dia miaraba antsika rehetra ny antokatrano any sy izay maheno ity fandaharana eto amin'ny radio Dombosco ity dia arak'izay moa zany fa nisany akasitrahana feono ianareo amin'ny famalinany antso indrindra amin'ny izay hoe apita Fanabeazana amin'ny alalan'ity fandaharana ity izay sehatra fanehoan-kevitra ho an'ny tanora sehatra fanehoan-kevitra ho an'ny tanora izay ny lohahevitra ifampizarantsika eto androany dia izay ihany koa no anasana iampitiavana be anareo tono mahazatra dia mizara roa ny fandaharana amin'ny tapany voalohany ifampizarany lohahevitra io izahay fa ny tapany faharoa kosa dia omena isehatra ianareo ny laharana afahana mampandray aminay ny antso dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS kosa dia asaina iampitiavana ianareo andeha fazy amin'ny alalan'ny laharana 033 08 850 02 033 08 850 02 dia zay ary fampidirana fohifohy fa hiditra avy hatrany amin'ny fanehoana ny fifampizarana isika resaka hoe sehatra hanomezantsika sehatra ho an'ny tanora sehatra fanehoan-kevitra ho an'ny tanora indrindraindrindra zay dia lohahevitra ny safidiana mialohany tena hoe hidirantsika eny efa tafiditra ao anatin'izay manahoana sy manahoana satria tsika hisaritra ny sainy ny mpanaraka antsika ny fandaharana amin'izao fotoandro izao azavaintsika hoe manahoana sy manahoana ny tiatsika ambara amin'izany lohahevitra izany dia ny aty ampiandohana hoe tsara fantatra izao ny tandrotsika ao anatin'ilay izy Erika eny ary sotra nanome fitenenana dia safidina manokana ma io lohahevitra io satria fanandrify tsara amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao ny tanora miverimberina foana izay dia hoe mena sehatra ny tanora rehefa miteny hoe sehatra aloha mety izy io toerana na hevitra anankiray ahafahan'ny tanora maneho hevitra dia misy koa moa zany ny sehatra ataontsika hoe ara-dalàna na hoe formel apetraka ny na izy io ataontsika hoe vondrona anankiray na ataontsika hoe fanjakana mametraka an'izay ahafahan'ny tanora fa ny tena matetika entsika ny sehatra mpifanohitra amin'izay zany hoe ny tanora tsirairay afaka maneho hevitra izy ohatra eny amin'ny tambazotra sosialy efa sehatra anankiray izay ahafahan'ny tanora mahita zavatra ray izy dia maneho araka an'izay fiheverany misy koa na eny atokantrano ara fa ny tena zava-dehibe rehefa miresaka izay sehatra izay amin'ny
manodidina anazy nataontsika hoe any amin'ny fokotany na ao amin'ny commune dia afaka mandray anjara mihitsy izy mitondra ny hevitra hoe zay hevitra hitany fa hoe misy fiantraikany mivantana aminazy raha ohatra ka tanterahana iny hevitra iny zay zany ny azoko ambara aloha hoe satria mbola iresaka bebe kokotsika ao anatiny fa ny tena songadina fotsiny hoe verimberina foana hoe maro anisan'ny tanora manana hevitra ny tanora ary zay ny toetra mampiavaka ny tanora dia mila sehatra izy dia sehatra zay manomboka any amin'ny kely indrindra any atokantrano any ampianarana any anaty fikambanana ary ny tena ngeza eny amin'ny sehatra fanapana hevitra eo anivon'ny fampandrosoana eny amin'ny fokotany commune miakatra araka n'izay ambaratonga n'izay tale dirantso ataoko efa anisany zay zavatra zay fa raha mijery ny zava-misy eto Madagasikara hoe tena nahoana ny azo lazaina hoe ataoko ianao anisany talepsihatra manabe ny tanora ihany koa anatin'izay zava-dehibe nahoana ny hoe tena anisany zava-dehibe satria tsika anisany anetana ny tanora ihany koa eto amin'ity fandaharana ity hoe zava-dehibe ny ampitatsika an'izay fanabeazana izay indrindra ny hoe fanomezana sehatra ho an'ny tanora amin'ny lafiny fanehoan-kevitra izay misaotra mamerina aloha ny araba ho an'ny tanora indrindra amin'izao fotoan'izao zay miaino manaraka ny fandaharana dia mbola mamerina ihany koa ny fiarabana na tratra ny taona vaovao ho antsika rehetra dia mirarisoa indrindra mirarisoa ny radio Don Bosco sy ity fandaharana EVA zay veriko fa fandarana hitondra ainga ary hitondra zava-baovao indrindra ho an'ny tanora manina no miresaka tsika ny resaka tanora fantatritsika resahana matetika foana ny hoe ny maro anisa amin'ny mponina eto Madagasikara ny fetopolo isanjato ny tanora mihoatra dia tanora avokoa zany dia zay sehatra zay zany no resahantsika hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana no ahafahan'ireo fitopolo isanjato ireo mivelatra ahafahan'ireo fitopolo isanjato ireo tena manana an'izay hoe sehatra ahafahany mivelatra eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny fiarahamonina manontolo mihitsy dikan'izany dia manana anjara toerana isika mpanabe isika mpisehatra rehetra ao anatin'ny fikarakarana tanora ny manome an'izay fahafahan'ny tanora zay mivondrona ao anaty vondrona araka ny voalazana erika teo hoe mety misy sehatra vondrona hafa mampivondrona an'zareo fa ao aty amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manana sehatra manokana mihitsy izay miainga eo anivon'ny commune miainga eo anivon'ny faritra ary mipaka aty amin'ny nasionaly za indrindra no anararotako kely anazavana foy ny mety hoe anjara toerana zay misy ao anatin'ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena dia misehatra indrindra mahakasika ny fampivondronana an'ireo fikambanana na nahetsika ny fikambanan'ny tanora na adika amin'ny teny frantsay hoe cellule de coordination de mouvement associatif des jeunes dia io sehatra io zany no ahafahantsika amin'ny ara-dalàna manangana an'izay tanora zay manangana an'izay vondrona tanora zay ahafahan'zareo mivelatra mbola izy fantaniana moa alefanao rehefa aveo fa zay aloha no maleko azy ie resaka satria resaka taremarika anao teo fitopolo isanjaton'ny mponina dia tanora fa misy taremarika ihany koa mivoaka zay anisany hoe ataoko tsy mahamenatra mihitsy no miteny an'izany hoe ny fitopolo isanjato ny tanora ihany koa amin'izao fotoana izao dia tsy anasa zay ny dirako hoe manahoana sy manahoana le olana iainan'ny tanora indrindra amin'izao ataoko hoe olana andavanandro iainan'ny tanora amin'izao vaninandro iainantsika izao satria reny olana ireny indrindra ny tena anetanana ny tanora iainga anetanana hoe ndao aneo hevitra manahoana sy manahoana satria tsika mpita fanabeazana ny alalan'izay eto hoe inona avy ireo olana indrindra ianareo mpisehatra eo anivon'ny ministera ianao mpisehatra amin'izay lafin'ny fanabeazana fitarihana ny tanora izay raha ny andram-piainana zava-misy iainanao manahoana zay hoe zava-misy iainan'ny tanora ampitaina tsara ampitaina eto amin'ity fandara ity amin'izao fotoana izao zay tianao hoe sao dia erikalo satria miaina anatiny izy sao dia izy tokony zany tanora kokoa zany ie
araka ny fampahafantarana ataony njara tary aloha moa zany hoe miandraikitra ny sampanasa PCE au niveau centre ropy ny tenako zany hoe io sampanasa io ma zany tena tanjona ao anatiny zany fampivelarana bobe koa ny atao hoe toe-tsaina demokratika sy indrindra ny fampandraisana anjara ny olo-pirenena dia amin'ny lafin'izay indrindra no amaliko ny fanontanianjara hoe amin'le hoe inona ny tena hoe olany tanora any a hita tokoa zay rehefa hoe averimberina foana hoe ny tanora ny ankehitriny fampandrosoana ny tanora ny hoavy dia tokony mandray anjara bebe kokoa fa ny zavatra tsapa rehefa tena misehatra eny amin'ny eny fotony eny zany ny mijery hoe mampirisika ny tanora andray anjara bebe kokoa dia ny zay resaka ny teneninao hoe tsy anasa ny tanora dia sarotra aminazy hiditra bebe kokoa amin'ny taontsika hoe mandray anjara zavatra ataoko hoe eny anivon'ny fokotany ohatra na amin'ny commune satria le zavatra mipaka mivantana aty amin'ny tenany no tena hoe tadiaviny dia zay anisan'ny olana voalohany zay tsy fanananasa zay fa ny olana faharoa ary anisan'ny natonga ny safidianana ny telo hevitra aty le tsy fisian'ny sehatra ahafahany maneho hevitra satria indraindray mety hoe ataoko hoe élément anankiray tsy mahatonga izy tsy mananasa zay hoe fahalalana zay ananany dia mahatonga na sarotra miditra any nefa ny olona tsy manana diplôma reny a manana hevitra tsara foana izy satria ny zavatra manodidina anazy a tokony voakasika izy rehefa misy fanapahan-kevitra atao dia rehefa voakasika izy zay vao izy tafiditra amin'izay hoe mandray anjara bebe kokoa amin'ny maha olo-pirenena azy zay dia izay sehatra zay banga zany mahatonga an'izay dia olana be zay rehefa hoe tsy tafiditra ao anatin'ny sehatra fanehoan-kevitra izy a lasa miteraka fahakiviana ho anazy dia lasa mpitazana izy dia ny tanora amin'ny maha izy maro anisa zay rehefa mijanona hoe mpitazana vesatra ho an'ny fiarahamonina vesatra ho an'ny firenena fa rehefa misy zay sehatra zay a dia omena malalaka izy araka ny ataoko hoe ny tsy hitako le teny gasy lazana anazy hoe kategoria misy anazy a dia raha hoe tena hoe jerena amin'izay sehatra misy anazy zay izy dia maneho hevitra malalaka moramora kokoa ny mandray an'izay fa zay ny ngambany hoe anohizako anazy hoe sady anamafisako le olana ny teneny njara teo hoe momba ny tanora zay ny tanora moa zany tena anisan'ny be dia be ny tale manana be dia be afaka mpitaina amin'izay anapiko kely ny zavatra voalazany raha resantsika ny zavatra hoe resan'ny rika teo zany somary fitenitsika kely dia hoe ny tanora na maro anisy ary a dia mety hoe sahirana mety sokajitsika anankitelo mety misy karazana tanora zay everina fa hoe sahirana mihitsy a eo amin'ny fanovozam-pahalalana mety misy tanora mety tsy tody any amin'izay fianarana zay nieritreretina ary mety misy tanora zay navita fianarana fa tsy mahita asa tsy mifanaraka amin'izay asa zay nitadiavina dia zay zavatra misy zay anefany a no anjara ndraikitry ny ministera ao anatin'ny fanjakana ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia mijery hoe ahoana ny afahana mamany zay olana zay a ho an'ny reo tanora ireo sehatra marobe no misy a afahana mijery an'izany fa ny zavatra anankiray zay anisan'ny horesahako betsaka eto dia mahakasika n'izay ilay hoe fampivondronana ny tanora anana fivelarana ao anatin'izay vondrona zay misy azy zay a dia ao no afahany raha avy ety amin'ny ministera aloha tsika no miresaka ao no afahan'ny tanora zany a afahan'ny tompona ndraikira tsirairay a manampy andreo tanora eo a hivelatra amin'ny sehatra zay misy azy raha miresaka tanora mankitsika dia zavatra anankidimy no mety ho lehibe ao anatin'izay a ny voalohany zany dia fampivelarana ny tanora ao anatin'izay sehatra ny fikambanan'izay ny faharoa dia ny fitezanan'ny tanora amin'ny ara-pahasalamana sy ny fananana ara-pahasalamana ny fahatelo dia ny hoe ny fitezanana ny fitarihana ny tanora amin'ny fampananana asa sy ny sehitry ny asa ary manaraka
dia hoe ny fampivelarana ny tanora eo amin'ny sehatra iray sampirenena na aty Afrika na maniran-tany mihitsy. Ary ny fahadimy lehibe farany dia ny hoe ny fitarihana ny tanora hanana fahatsapatena andray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ampiarahamonina sy ny ataoko hoe sehatra raha politika lay politika teneny koa lay politika fitantanana ny raha ampiarahamonina sy ny fanjakana. Nisany ohatrany hoe karazana manitikitika kely ny saiko ihany maheno le fifampizarantsika. Misy an'ireo zavatra ny tany sainao maro ireo tonga hatrany amin'ny fahadimy izy teo. Ataoko hoe ao anatin'ireny misy karazana fanamby maro, tena hoe mbola fanamby maro tena hiatrehantsika amin'izao fotoana izao e. Dia ireny indrindra nefa no anentanantsika ny tanora. Misy fomba fiteny izay hoe ny tanora anie no avin'ny firenena dia izay indrindra le ahoana ny fomba hoe andresentsika lahatra n'ireo tanora ireo indrindra ianareo eo anivon'ny ministera mba tena hoe resy lahatra indrindra ny amin'ny lafin'ny tontolo ambanivohitra hiditra ny anatin'izany fanehoan-kevitra izany mba tsy hanakompombava fotsiny fa hoe hitondra n'izay fampandrosoana izay andray anjara amin'ny fampandrosoana indrindra ny firenena satria ny firenena izany miainga avy any amin'ny fianakaviana. Ataoko fa misy anjara andraikitra ngeza be ary fotoanany mihitsiny amin'izao hoe fotoana atao anatin'ny onjam-peo ohatran'izao anentanantsika ny tanora hisehatra ao anatin'izay fanehoan-kevitra izay. Misaotra anjara nametraka izay fantanisay satria tena iresaka an'izay mihitsy ahoana ny fomba ahafahan'ny tanora miditra ao anatin'izay sehatra izay. Satria isika araka ny teneniko teo ny miteny zany eto dia amin'ny anarany ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena tanora indrindraindrindra satria izay ny sehatra misy eo anivon'ny ministera. Dia ao anatin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia misy rafitra zay natsangana miainga avy amin'ilay politika nasionaly ho an'ny tanora na ny politique nationale de la jeunesse dia misy rafitra zay apetraka ao anatiny ny hoe ilay filan-kevitry ny tanora. Ny filan-kevitry ny tanora io dia sehatra anankiray zay anasana ny fikambanan'ny tanora rehetra mijoro eo anivon'ny firenena rehetra mihitsy mba hiditra ao anatin'ilay filan-kevitra. Filan-kevitry ny tanora mizara anankitelo. Misy zay filan-kevitry ny tanora zay eo amin'ny anivon'ny commune na lay lazaina hoe conseil communal de la jeunesse na ny CCJ ozy tsika. Dia misy ny eo anivon'ny faritra na le conseil régional de la jeunesse na ny CRJ. Dia misy ny aty amin'ny national na ny CNJ. Reo dia sehatra zay ary anisan'ny nitondrany ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ankehitriny fanavaozana satria efa nisy teo aloha zany saingy somary natory na mety tsy nanana an'izay tena hoe inona marina ny ilana azy ny heverin'ny olona azy fa amin'izao fotoana izao zany tsika dia mamoa an'izay filan-kevitra zay ary zay ny anentananay sahady ny tanora zay manana fikambanana rehetra. Ny atao hoe tanora aloha zany araky ny voafaritra dia ny hoe 5 hatramin'ny 5 taona zay eo zany aloha zany hatreo taloha fa tsy fantatritsika hoe iova ve zay arakaraka zay mety fiovana apetraky ny zavamisy sy ny sehatra maro samihafa satria azadinoana fa zany zavatra resahako zany dia tsy hoe eto Madagasikara ihany fa manerana ny ataontsika hoe Afrika mihitsy manerana ny continental mihitsy le izy dia izany mifamatotra amin'izany isika eto Madagasikara. Dikan'izany zany sehatra anankiray lehibe io zay ahafahan'ny tanora
manao an'izay hoe fampivelarana maha-olona azy zay fampivelarana maha-olona azy amin'ilay zavatra dimy nresahako teo dia anentananay zany io anankiray hoe midira ao anatiny ahoana fomba fidiranao satria mety mitoy any amin'izany ny fanontaniana erika rehefa avy eo mety hiteny amiko izy hoe zay fomba fijery ny fahitany azy aloha tsy teneniko zay zavatra tenenany fa mety hiteny amiko izy fa ahoana ny fomba fidiranao anatiny ny fomba fidiranao anatin'ilay conseil communal de jeunesse zany dia ny CCJ zany a dia hoe eo anivon'ny commune anankiray a dia misy tanora zay manana fikambanana izy fikambanana ara-dalàna ny hoe fikambanana ara-dalàna moa zany dia tokony hoe manana fitsipiezana izy a manana izy a ndreo rafitra amin'izay fitantanana misy eo amin'ny filoha ny secrétaire général sy ny rehetra zay voafaritra ao anatin'ilay alàna dia ireo a rehefa mitsangana ara-dalàna ireo a dia amarinay avy ety amin'ny ministère ny hoe amarinina zany dia mahazo izy an'ilay fanamarinana mihitsy na hoe certificat de conformité ny antony a dia anakiroa na telo ny voalohany zany aloha dia mitsangana ara-dalàna izy ny faharoa dia tena eo anivon'ilay commune izy ary ny fahatelo tena misehatra izy amin'ny resaka Fanabeazana tanora zay ny anton'ilay certificat de conformité dia mahazo an'izay izy a iny certificat de conformité iny a no entiny mitsofoka ao anatin'ilay conseil a ary iny ihany koa afaka hoentin' zareo misehatra amin'ny sehatra rehetra izay tiany atao na any amin'ny tsy miankina na any amin'ny fanjakana zay eo an-toerana be dia be ny zavatra azo ivelarana ao anatin'izay dia manahaka tahaka an'izay koa zany ny aty amin'ny faritra na le CRG indrindra tika aty amin'ny conseil national de la jeunesse io dia io zany a sehatra lehibe ivelarana io eo anivon'ny commune misy azy a eo anivon'ny faritra misy azy a ary eo anivon'ny firenena mihitsy a zay mivelatra manerana araka ny teneko iraisam-pirenena le izy raha tsy teny fotsiny antsika aty Afrika zay ny tsatmerika ia resaka teo moa zany hoe ahoana ny ahafahan'ny tanora mivondrona dia eo anivon'ny ministère zay nlazainy taledera teo fa mety mpiainatsika any zao mety miteny hoe mety androany izy volahina zany CCJ zany ohatra na hoe fatapatany fa na enoeniny fotsiny fa ny ankoatran'izay tiako mafisina ho an'ny centre groupe Madagasikara manokana miara-miasa amina fikambanana koa zany ny fomba ataony rehefa anampy an'izay hoe fahaiza manao ny tanora zay mba tonga izy ivelatra bebe kokoa amin'ny alalan'ny fametrahana ny atao hoe akama moa zany lazaina anazy eo amin'ny centre groupe dia bisco ALGG zay vondrona anankiray apetraka zay mifandray amin'ny manokana amin'ilay sampanasan'ny PCE zay efa nilazana tary amin'ny voalohany dia amin'ny alalan'ny reny koa dia ny tiako atongavana zany fampirisihana ny tanora aza mandeha rery fa mandehana anatina vondrona dia anatin'ny reny no ahitavantsika le tsara fanararaotana na ny atao hoe opportunité dia eo koa ny ahafahantsika mivelatra bebe kokoa amin'izay mitondra ny feo zay foana manko ny olana hoe tsisy piaino zay tanora dia raha mandeha tokana atsika dia tena tsy hen'olona mihitsiny dia le hoe mivondrona koa mivondrona manaraka ny rafitra ara-dalàna dia mila fantarina zay zany hoe miainga zany hoe fahatsapahantena aloha hoe fahatsapahantena tanteraka hoe te hivondrona dia te haneho hevitra zay hoe mitondra tombotsoa iombonana le izy fa atsapahanao hoe mipaka amin'ny tenanao manokana mihitsy zay tombotsoa zay rehefa tratra le izy dia mivondrona anatin'izay dia eo koa le famantarana ny zo anisan'ny zavatra voizina foana moa zany io anivony indrindra hoe ny sampanasan'ny PCE mampirisika ny olom-pirenena rehetrarehetra mantatra hoe inona ny zonao rehefa fantanao ny zonao dia mahafaka manatanteraka ny adidy fanandrify aminao ianao zay dia zay zavatra zay mitarika anao hiditra bebe kokoa anatin'ny vondrona amin'izay dia zay vao mamantatra ny rafitra araka le voalazan'ny taledera teo eny fa raha zava-misy amin'izao fotoana ny
tsy hoe ny rehetrarehetra satria tsika eto mitondra fanabeazana sady anentana ny tanora indrindra ihany koa maro ny tanora efa mpisehatra maro ny tanora maneho hevitra ary reny any an-tanana ny tompona ndraiky isanambaratongany ihany koa hoe amin'ny lanja zay amin'ny sehatra zay hevitra omen'ny tanora ho isan'ny hoentina ho amin'ny fampandrosoana izay fa misy ihany koa tanora maro dia zay ny tiako hidirana amin'le hoe anentanantsika ny tanora amin'izao fotoana izao hiditra amin'ireny sehatra fanehoan-kevitra ireny indrindra ny amin'ny tontolo am-panivohatra tsy haiko moa hoe manao ahoana ity fanomezantsika sehatra ny CCJT hoe isaky ny commune rehetrarehetra raha ny eto Madagasikara manokana no jerentsika hoe afaka ampahafantaritsika hoe aiza sy aiza avy nefa misy azy ny dirana ao anatiny ny fizotrany sy ny sisa ve statistika alohan'ny amaliko an'izay anjara dia te hanamafy an'izay ilay voalazany erika teo aho hoe misy tanora marobe izay te hanao zavatra misy tanora marobe izay mieritreritra hoe mahavita zavatra na te hiteny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ndraindray zay no mahatanora azy ndraindray mety mivoana amina zavatra tsy tokony andehanana aloha le izy dia izay ny antom-pijoroany ny anisany antom-pisiny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena manao fefy an'izay mety tokony andehanana mizotra makany amin'izay fivoarana mahatanora zay anisan'izay zay zany anankiray aloha zany ka rafitra anankiray zany lay tonga any amin'ilay amaliko an'ilay fanontaniana amin'izay hoe rafitra anankiray zay ajoro mba ho fefy afahana tsy fefy zay ibahana fa fefy ampandroso any tanora fefy anankiray zany lay CCJ sy ny CRJ ary ny CNJ fefy anankiray io zay mianga mety adiniko ny laza teo na mety efa mivoresako ihany fa mianga amin'ilay hoe politique nationale de la jeunesse araka ny teneniko teo ny politique nationale de la jeunesse amin'izao fotoana izao zay amin'ny ty ministera amin'ny mpitantana vaovao anatin'ny ministera tanora fanatanjahantena dia avaozina ihany koa avaozitsika le izy ary antsona ny hevitry ny tanora ihany koa io zay anisan'ny antom-pisin'ny CCJ sy ny CRJ ary ny CNJ hanolo-kevitra amin'ny hoe inona ny mety politika na inona avy ireo zao etaeta zay tian'ireo tanora atongavana ahafahany zareo mivelatra sy mivoatra amin'izay mahatanora maha-olo-pirenena azy zay dia manontany ianao hoe ahoana tokoa zany marina manaiky isika fa raha miteny fotsiny ary tsy mbola tsy mamenatra ny miteny an'izany hoe amin'izao fotaona izao dia mandidina ny eo amin'ny 90 eo na 200 eo ny CCJ mitsangana eo anivon'ny commune kely zany tena kely zany raha mita amin'ny isan'ny commune rehetra kely zany tena manaiky an'izay tsika dia ahoana ny fomba ahafahana mampivelatra azy anisan'izao fandarana ataontsika izao ny fanentanana ny tanora arak'izay nyteneniko izay hiditra ao anatina fikambanana mivondrona ao anatin'ny fikambanana fa anisan'ny faharoa ihany koa fanentanana ny tompona ndraikitra rehetra zay ataoko hoe tompona ndraikitra na fanjakana na tsy miankina hamela hanome vana ary hanome sehatra malalaka kokoa ny tanora hidirany ao anatin'izay sehatra rafitra zay ajoro ao anatin'ny fanjakana amin'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena zay fahatelo ny fanomezana tantsoroka fiofanana ny tanora izay misehatra ao anatin'ireo sehatra mba ahafahantsika manana tanora zay ampy traikefa ampy fizarana asa ary ampy amin'izay fiomanana hiditra amin'ny tena hoe sehatra
mahaolo-pirenena zay de anisan'ny ataon'ny ministera zany ataon'ny ministera zany ny ataon'ny ministera indrindra ty amin'ny atao hoe ty fitaleavana zay tariako ty dia fanetanana ny tanora hiditra ao anatin'izay fikambanana zay hanorona fikambanana fanetanana ny tanora zay mieritreritra tokony hanana vina jerivina hoe inona ary ny hampandrosoana anty community zay misy anay inona no mety hampandrosoana ny tanora zay misy anay inona no tena hetsika tokony atao anatin'ny ty faritra zay misy anay ty de fanetanana ny tanora de anisan'ny fatelo ataon'ny ministera ary atoato ny fandaharana asa zay ty amin'ny fitaleavana zay tarianay dia mitoy manangana ny UCCJU mitoy ihany koa anangana n'lay sergina lay conseil régional ny de la jeunesse ary tonga hatrany amin'ny fananganana ny conseil na ny filan-kevitry ny national ny tanora de ireo zany sehatra anankiray za moa miresaka an'izany fa tiako ihany zany erika mety manana zavatra horesahana izy amin'ny mahatanora azy masehatra misehatra ao anatin'ny tanora azy mety manana izy fomba fijery hafa tiako ihany izy resaka an'izay mety fomba fijery angamba ny anapiako anazy manohy le fomba fiasan'ny centre teo iny ngamba no anamafisako anazy ny centre ropo moa zany ny fomba fiasany amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana araka an'izay nytenen'ny taledera teo hoe tantsoroka ho an'ireo tanora fa ny tanora ao anatin'ny fikambanana zay miara-miasa amin'ny centre ropo moa zany no misitraka zay de avy eo ireny tanora reny indray manome karazana hoe engagement amin'ny centre indray ampihely anazy anaparitaka anazy eny amin'ny sehatra misy anazy zany hoe ny fotony any amin'ny commune zay i seharany zany de ao anatin'izay fiofanana zay no ao no anampidirany bebe kokoa ny fisiany reny rafitra ataoko hoe ara-dalàna zay afaka ararotiny mba ahafany maneho hevitra ny ray amin'izay moa le efa voalaza teo hoe CCJ fa misy koa moa ankoatran'ny CCJ mety efa betsaka amintsika ny mahery na hoe sambany hoe le hoe rafitra ifotony fikonan-doha na ny SLC sehatra anankiray koa iny eo anivon'ny commune de tiako tsindrina foana hoe fa manina moa ny fotony tena hoe resahana foana ny fampandrosoana zay ny nisan'ny zavatra hoe voizintsika koa moa zany amin'izao hoe mba ampipetraka le hoe fandraisana anjara sy fampivoarana hoe mampiaty zany hoe ny olona rehetrarehetra tafiditra ao anatiny mandray anjara tsara foana ny zavatra hoe miainga eny fotony de iverenako amin'izay le hoe vitsikely ny CCG efa tafajoro de nefa ny commune mihoatra ny 700 ny commune eto Madagasikara de nefa zara fa 200 ara ny tafapetraka efa ny haiko motaledera teo tsy maninona fa misy andraikitra miainga avy aty amin'ny tanora izy mifameno amin'ny tsy miankina koa le izy de miara toko telo mifameno zany zay telo zay ahafahana mandrafitra an'le izy de ny centre ropo moa efa manao tantsoroka be mihitsy ny amin'izay fanetsiketsehana ny tanora zay miara-miasa amin'ny centre mba ho tonga zay hoe olo-pirenena mandray andraikitra mba hisiny fitantanana mirindra sy tsara tantana eny fotony zay atao anatin'ny zay zavatra zay be deaibe mbola tiatsika ifampizarana fa ny ora koa nefa mandeha ihany na zany na tsy zany amaranantsika ny tapany voalohany tiako tenenina kely hoe ny lafin'ny fampandrosoana tsy vitan'olo tokana fa omena sehatra resaka tanora tsika dia omena sehatra ny tanora tetodika amin'ny tanora namany za hoe ndaotsika hiara irotsaka hiara isehatra hitondra aneo hevitra izay indrindra ilafiny eny amin'ny vitsy le izy araka ny teneninareo tely hoe sehatra fanehoan-kevitra any amin'ny commune CCJ fa na vitsy ary le izy dia hitanitsika hoe satria sady efa vitsy nefa mbola tsy hiditra ao ihany sika dia lasa tsy ahoana moa zany nilazana zany tsy feno hoe nefa miainga avy amin'ny hevitsika rehetrarehetra izay mihitsy le tena tokony hoe hiainga avy any fotony ny lafin'ny fampandrosoana indrindra ny hevitra ho antsika avy amin'ny tanora moa zany voafetran'ny orsitsika hiditra amin'ny etapa amin'ny faharoa dia todika aminareo mpiaino zay fa amin'ny namana teknisian na namana Roland asitsika feokirakely alohan'ny hidirantsika amin'ny etapa amin'ny faharoa zay.
hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana isika dia anome sehatra ho anareo mpiaino anio hevitra loha hevitra ifampizarantsika androany efa tsy hevitro kely no hoe ny sehatra fanehoan-kevitra ho an'ny tanora sehatra fanehoan-kevitra ho an'ny tanora dia aza misalasala maneho hevitra ty aminay raiso ny laharana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ireo nafana miantso fa ny sms kosa dia ny 033 08 850 02 sms tonga ato ny tanora rehetra dia afaka manao ny afaka maneho ny heviny ozy fa kosa tsy voatery arahany zany mariny zany zara mety arakaraky le hevitra avoaka ihany hoe za zany manoetraka an'izao hoe zaza aloha zay vao tanora zay vao olon-dehibe dia zay vao mety hoe any amin'ny antitra dia misy antanantohatra zany zavatra zany manaraka an'izay dia mety misy hevitra mbola mahazaza anao misy hevitra mahatanora anao mety misy hevitra zay tsy feno dia mety tsy voatery arahana ary eo ndraindray ny mahatonga ny olona ny tanora mety hoe maninona ny hevitra iny tsy arahana fa maninona zay ny teanao an'izao fa mbola eo ihany koa ny mahatanora mpitovo atsika fa zay akory tsy sakana hoe aza fa tsy sakana zany tena tsy sakana salama tompoko no avy izy dia miankina amin'ny tsirairay ihany dia indrindra fa ny tanora isika ihany no mamaritra ny fiainana ny fiafaran'ny fiainantsika eka zay misy fomba fiteny zay hoe tanora ratsy fiary antitra voalatsy laoka dia mambola hazo dia ny mbola tanora mba hialofana rehefa lehibe ohatr'izay le izy miankina amin'ny tsirairay fa zahay nefa ny manamafy hoe ny miombona ny miaraka hafa mihitsy ny fiarahana hafa mihitsy mety hoe le hevitra eto manko mety hoe miankina amin'ny tsirairay dia hoe izy zaharery ihany no manamaritra no aviko fa rehefa mitambatra ao anaty fikambanana antsika hafa mihitsy ny zavatra misy zany ange maneran-tany raha miresaka fotsiny antsika hoe fikambanany iraisam-pirenena ny fikambanany ny firenena eropeana fikambanany afrikana zany mbola firenena ary fa tsy olona ihany nefa mitambatra ao anatin'izany fa mandeha tsirairay ianao mety sahirana eny io ne tsy niteniteny foana mihitsy ny ray aman-dreny betsika tany aloha ny taolo malagasy ne le miteny hoe zay mitambatra vato fa zay misaraka fasika misy ihany koa hoe ny akangamaro tsara ndrono ndray akangamaro tsy vakinamboto tokana tsy mahazo fao be dehibe anisan'ny ilazana an'izany hoe zava-dehibe ilay fiombonan'izay te anampy kely fotsiny za amin'izay hoe le hoe miankina amin'ny tsirairay tena zay mihitsy ngamba ny hevitra raisiko amin'ny hoe miankina amin'ny tsirairay io le fahatonga avan-tsainanao voalohany mihitsy zay ny tena voalohany hoe tonga saina anao tanora aloha nefa nomeny taledera teo moa ny salatona ny tanora manomboka amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 5 taona fa tsy voafetra n'izay 5 taona zay misy ny olona rehefa 9 taona mpampianatra anay zay dia miteny fotsiny hoe tanora dia zay zavatra zay le fahatonga avan-tsaina ny voalohany dia rehefa hitanao rehefa tsapanao zay dia miroso amin'izay le miditra anaty vondrona dia avy eo mamantatra ny hoe inona ny zonao satria le izy nylazaina ny fantany sms voalohany tary hoe tsy voatery arahana tsy hoe tsy voatery arahana izy fa mila mahay maneho hevitra fotsiny tsika ny tanora manko choc zay mafanafana izy dia tsy voatery atao feno avo io vao henin'olona fa atao amin'ny fomba mirindra mihaja dia misy miaina tsika avy eo za zao miteny mihitsy hoe rehefa maty avo antitra ena miatraka ataontsika hoe 10 hatramin'ny 5 taona dia mety isy nametraka fatanina mpianaontsika hoe zay zany rehefa mihoatra ny 5 taona dia tsy hany hevitra tsy tanora tsony na tsy afaka ny hevitra tsony no tsy zay le izy fanomezana sehatra ho an'ny rehetra fa mety lafi ny lalàna ihany koa nefa zany hoe taona apetraka zany za ozy ny namantsika tovolahy 7 taona tsy mianatra tsony hono izy fa mamboly dia mahavokatra hono fa alaindray aman-dreny ny vokatra azo kanefa izy manana tanjona dia tsy tafa dia inona hono tokony ataony mangataka torohevitra ny namantsika
zay zao fanandrivy tsara am'le loha hevitra atsika teo hoe sehatra fanehoan-kevitra ho an'ny tanora io zao le voalazan'ny taledera teo hoe tanora alohanao zay voolon-dehibe dia io zao misy fahabangana le sehatra fanehoan-kevitra raha io zavatra resahana io satria amin'ny mahazanaka anazy manaraka zay teneny ray aman-dreny fa ny avy aty amiko angamba ny sosikevitra maka mihitsy ny hoe finiavana mangataka fotoana iresahana amin'ilay ray aman-dreny anazavana an'izay tanjona zay mety tsy irindra ny fanazavana anazy noho ny fahalalany mety hoe za teo lasa zao dia zany ve dia mba hevitra mety ohatran'izay ilay izy hoe fa maka fotsiny fotoana fa ny olon-dehibe rehefa anao zanaka mihitsy ny miteny aminazy hoe dada neny za mba mila fotoana iresahana aminao tonga saina ihany izy fa tsy ataonao monjomonjo le iresahana anazy hoe za reraka miasa dia nareo mioty fotsiny amin'ilay izy fa tena tenenao anazy mihitsy hoe tena mila fotoana hoe za dia adiny ray ohatra na hoe 30 minitra ny ilaiko fa misy zavatra manandanja be tiako resahana raha zay zavatra zay ny ataonao dingana misy fahatongavan-tsaina ihany any amin'ny ray aman-dreny fa eo moa manana zoky za eto amin'ny taledera mety resaka amin'ny lafiny maharay aman-dreny indray izy amin'izay fotoana zay mba ampisy an'izay le hoe sehatra fanehoan-kevitra ho an'ny tanora zay zany moa zany misy olana mindraindray eo amin'ny fianakaviana fa anisan'ny sitomako alohan'ny titovolanako rety hoe tsara lay voafaritra mazava lay tanjona tiany atao tiana tongavana dia mety mahafaka manampy azy ny ireo lay sehatra samihafa eo anivon'ny izay toerana misy azy araka ny teneniko teo hoe misy sehatra maro samihafa raha ty amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fotsiny dia misy an'le resaka hoe ny fampananana asy sy ny fandraharahana dia mety afaka manampy azy aloha zany zay rehefa mazava tsara le zavatra resahany hoe inona lay tongavana ao anatin'ilay fambolena zay atao ny anodana zavatra ohatrany hoana faharoa ray aman-dreny amin'ny maha ray aman-dreny moa araka teneny erika teo dia efa ray aman-dreny ihany koa ny tena dia tsika ray aman-dreny koa dia tena izay mila mivelatra amin'ny tanora mila mivelatra amin'ny zanaka tena hoe miresaka ary tsy misy fiafafana amin'ny fomba fitaizantsika fiarah-miaina amin'ilay zanaka no avin'ny zanaka satria tsy mitovy tsony ny fomba fanabeazana tany amin'ny taona efa ela tany sy amin'izao fotoana izao dia tsara ny mifampiresaka ahafahan'ny zanantsika mametraka no aviny tena hoe hoaviny mamiratra raha izay satria atao anatin'ny ministeran'ny tanora fanjahantena dia misy an'izay tanora hoavy mamiratra dia tokony hamiratra ohatr'izay zany le fanontaniana ny nalefan'ny namantsika ato salama tompoko izy nyresaka anareo teo hoe ampivondrona ny tanora dia ahoana ny makasitra ireo tanora zay any amin'ny any ambanivohitra ahoana ozy no anampiana azy ireo ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena afaka mamaly afaka mamaly tsara mihitsy dia misy rantsa mangaika zay aloha zany anankiray tsy hoe eto Antananarivo ihany misy ministera fa misy rantsa mangaika misy zany ireo taleparitra any amin'ny faritra tsirairay ao anivon'ny taleparitra indray dia misy ireo ataontsika hoe délégué isaky ny ina moa zany ny district na ny ireo isaky ny district zany dia reny afaka hifanantonana satria ireny tompona andraikitra samihafa ireny zay misolotena ny ministera any amin'ny faritra dia afaka manazava sy manampy amin'izay sosikevitra tokony afahana manangana an'izay fa ny tena ina moa zany ny tanjon'ny ministera dia
ny ampivelatra n'izay fikambanan'izay zay sehatra filan-kevitra zay manerana ny tontolo misy atao anatin'ny Madagasikara mihitsy ny tontolo ambanivohitra sy ny tontolo andrenivohitra dia manatona raha azonao atao dia manatona an'izay délégué ny jeunesse et sport na ny taleparitry ny any amin'ny birao any amin'ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Efa raha ny andram-piainana hita ihany koa any amin'ny tontolo ambanivohitra any misy ny ankavitsiany zay fikambanana miorina zay fa na misy koa ary le miorina dia mbola tsy tena hoe mivelatra araka ny tokony ho izy dia zay le any an-tanana hitodiana any amin'ny tanora namana hoe isika neno iakinany reny mandeha io dia isika tsy mandeha io dia isika ihany midira ao anatin'le izy satria raha hijanona fotsiny eny ivelany dia maika tsy afaka aneo an'izay hoe inona le tokony ho anjara andraikitra hoentinao zay ao amin'ny lafin'ny fampandrosoana dia misy moa fikambanana maro eny anivony eny dia midira ao anatin'ireny fa raha tsy misy dia isika ihany koa no mila mifanentana hoe ndao hanorina an'ity fikambanan'ity afahana mitondra an'izay fampandrosoana eny fotin'izay marina ozany namantsika ato hoe miaraba tompoko izy ny tanora sy ny fanehoan-kevitra ny zava-misy dia mbola maro ny tanora maro amin'ireo tanora nge ozy ny tsy mahalala akory izy ny ataony tena maro ozy izy ny tanora hoe tsy mahalala akory hoe inona le tokony ataony zava-misy eto amin'ny firenena toika izany totsy amin'ny tanora erika za ngamba ny hitako hoe anampianan'izay te hanentana le tanora hoe maro amin'ny tanora izy tsy mahalala fa tsy vitsy ihany koa ny mahalala dia rehefa mahalala reny no tena tiako appréciena bebe kokoa mba hoe manao karazana hoe tetikasa manokana ho anazy mba ho tombontsoany tanora namany any ombonana zay manko zay ny antom-pisian'le sehatra fanehoan-kevitra tenentsika iny ny tokony hoe misy zavatra tapahana eny anivon'ny commune dia enao le tanora mahalala tena midira ataoko hoe volontaire mihitsy ny hoe mitondra zay feon'ny tanora namanao ny fahatsapahanao ny sasany tsy mahafantatra dia amin'ny alalan'iny rehefa izy io tafiditra anatin'ny taoko hoe tetiandro ny eo anivon'ny commune ohatra na hoe le tetikasa tokony hoe ho tanterahana eo anivon'ny commune voakasika ihany le tanora le tsy mahalala fa indraindray izy teo hoe efa nanentana taledera hoe ho isy ny fanatsarana sy fanatsiana ilay politika nasionaly ho an'ny tanora dia anao antsoavy zao hitaky amin'ny tanora hoe inona tena ilainareo politika ohatrany tianareo hitondrana anareo tsy ny tanora rehetrarehetra mahatakatra zay fa ho an'le efa mahatakatra indrindra moa zany hoe zay ny fomba fiasan'ny centre moa miara-miasa amin'ny tanora efa maro ny tanora nandray fiofanana teto anivon'ny centre efa miparitaka eny manera Madagasikara amprisina bebe kokoa ampiely an'izay mba hahafany tanora namatsika koa mivelatra miaraka amintsika mba ho tratra ilay hoe maro anisantsika dia izay maro anisa zay tsy vesatra fa tena hoe tohana amin'ny fampandrosoana maharitra lovainjafy zay. Salama tompoko misedra olana ny tanora amin'izao izy ny namantsika raha tsy misy asa atao dia tsy voajery izahay tanora fa maninona raha tsangana eny fotony ny fikambanana isako ny fokotany ozy tsangana isako ny fokotany ny fikambanana ny tiako azavaina kely angamba ao anatin'izay tena marina zany hoe le fikambanana ane dia azo atsangana naizanaizy naizanaiza no misy azy ao anatin'ilay commune zany fa rehefa ampifondronana kosa zareo dia eo anivon'ny filan-kevitra communal zany no mitsangana ilay izy zany hoe afaka manangana fikambanana amin'ny sehatra izay misy azy na ny anivon'ny fokotany na ny anivon'ny quartier fa mivondrona kosa ao anatin'ilay filan-kevitry ny tanora communal dia ao isika zany no manome fitaria manome fanofanana manome ihany koa torohevitra maro isan-karazany raha rotoko ty zavatra resahako ty satria ho an'ireo lay CCJ fa mitsangana dia misy fanontaniana marobe zay tonga aty aminay hoe inona ny atao
fa ny mahatanora antsika mihitsy no aseho antsika ao anatin'ilay izy hoe izahay manana hevitra tahaka an'izao, izahay manana tetikasa tahaka an'izao ary dia tianay ho atao ahoana ny anaovanay azy dia eo no mampijoro ny ministera, eo ny joro ny ministera manoro lalana hoe izao no ataontsika sy izao no ataontsika ny tompona andraikitra samihafa. Ary tena izany satria raha tsy diso tsy hoe miresaka inona fa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, ny filoham-panjakana dia ny teny hoe mivondrona ary tanora manomeza tetikasa fa isy fanampiana zay omeny ny fanjakana zay hotoanana ny fanan'ireo tanora zay manana nilay tetikasa ka araraotintsika izany zavatra misy zany ho an'ny tanora rehetra. Zany hoe tsy miandry avy ety amin'ny lehibe na ny fanjakantsika na amin'ny tompona raiky samihafa fa isika tanora mihitsy aloha no manana an'izay hevitra zay atao hoe vina manana an'izay tetikasa zay dia mitondra azy amin'ny sehatra rehetra izay tokony hitondrana azy. Anisan'ny zavatra lehibe dia lehibe sady mifandraika amin'izay ihany koa ty ny fanehoan-kevitra ny namantsika ity satria ozy hoe ety aminay ozy misy tanora afaka baka fa dia mijanona fotsiny tsy misy ny hoentomanana tsy ampy dia mifandraika amin'ilay hoe eny tena nisan'ny fanamingeza be hoe rehefa tsy misy no hoentomanana dia tsy afaka manao fianarana ianao amin'izay fotoana izay fa izay le hoe any tanana ny tanora ihany koa tsy hijanona amin'ilay hoe tsy misy ny atao dia mitonana-poana makany amin'ny fidorohana zava-mahadomelona rehefa avy eo dia reny le misy anjara ndraikitra ngeza be na ho an'ny fikambanana samihafa na ho an'ny tenanao manokana mihitsy ihany koa azy zay manampy kely anjara zay mbola any an-tanana antsika rehetrarehetra ao anatin'ilay fampifondronany mivondrona ao anatina fikambanana dia rehefa mivondrona ao anatina fikambanana ka manana tetikasa mazava sy mitondra ho any amin'ny fampandrosoana dia misy manampy fonja. Salama tompoko ny aho izy mampalahelo ahy dia nitoetra ny raha vaviko rehefa mba miteny azy indray aman-dreniny dia izy indray hono mitezitra avy eo. Rehefa miteny azy indray aman-dreniko rehefa miteny azy indray mpirahavavy zany izy rehefa miteny azy indray aman-dreniny zareo zany dia izy indray mitezitra rehefa avy eo. Io moa zany samy manana toetra ny koa ny olona tsirairay fa reny mila fifampiresahana foana eo anivon'ny fianakavy. Inona aloha le antony tenenana azy zay koa mila fantarina tsara le izy hoe fa maninona izy no voateny maninona no tenenina izy dia raha tena miaika n'le zavatra na ny tenenana azy tsy tokony ho tezitra izy satria lalana zay antsiana azy makany amin'ny fahatsarana le izy dia tokony tsy ho tezitra izy. Salama tokony asiana fikambanana ny tanora ara-panjakana manomboka aty amin'ny fokotany dia miakatra makany fa tapaka moa zany le someso ny afatrana le faninamantsika fa efa azo ihany ny tiana pitaina hoe fananganana fikambanana avy any fotony dia miainga makany fokotany moa ny teneniny teo dia miainga makany amin'ny commune tonga any amin'ny district tonga aty amin'ny fanjakana nasionaly hoe zay tena zay mihitsy le izy zay ty ihany teo. Salama tompoko salaminareo ao ny fandaharana ahoana kay no atao hoe ny atao raha te hiditra anatin' izany fikambanana zany efa somary tenena toy ihany fa tevena angamba tale le fikambanana tiako azavaina tsara aloha hoe le filan-kevitra conseil io filan-kevitra io dia ivondrona ny fikambanana tanora zay le izy zany hoe izao raha manana fikambanana zany anankiray misy fikambanana tanora anankiray zay mijoro ny ataoko hoe ara-dalàna dia manana an'izay fihekevim-pitantanana ao anatiny izy manana ny fitsipipihezana ao anatiny mivoafaritra mazava ireo biraopitantana dia miditra ao anatiny le filan-kevitra na le hoe conseil zany hoe izao raha mamaly anty fanontaniana ty namantsika ty dia hoe ahoana ny atao anangana fikambanana manaova aloha manangana aloha fikambanana ary anisany ataon'ry erika zany zavatra any zareo manangana fikambanana manentana ny olona hanangana fikambanana dia rehefa tafiditra mitsangana le fikambanana dia miditra ao anatin'ilay filan-kevitra dia ao zany ao anatin'ilay filan-kevitra tsika no mahita an'ireo lay ino mifomilazany erika azy teo
le opportunité tsara fanararoatra tsara fanararotana rehetra zay tokony isiaran'ny tanora. Za ndray te anampy kely mety hoe le fanontaniana namana ty ngamba izy tsy manana zany hoe fa afahana nangana zay fa mety efa misy fikambanana be da be eo fa ohatry ny ahoana nataoko hiditra ao anatin'io le aizany hidirako risa iry le izy ty ngamba hoe mety zavatra hoe niainako le teneniko mba hoe mety hanampy anazy. Fataro aloha ina zavatra tianao dia mety misy fikambanana eny dia mitsofoka ao ianao aloha tsy voatery hoe fantanao le fikambanana fa midira ao dia rehefa tonga ao zay zavatra manavanana anao mandraisa andraikitra. Mahay mihira anao dia asivo animation anatin'le fikambanana. Mahay mahandro anao rehefa mandeha manao fitsangatsanganana midira ianao mihitsy le mpahandro sakafo dia zay le fampivoarana le nitenen'ny taledera teo iny hoe any anatin'ny vondrona le izy dia ny fikambanana marobe misy eny anivon'ny fiangonana, misy eny anivon'ny fiaviana ohatra fikambanany zanakin'izao, misy eny anivon'ny fokotany, misy ny fikambanana misehatra amin'ny tontolo iainana, misehatra amin'ny be da be zany ny fikambanana fa fantaro fotsiny dia midira ao na dia mbola tsy tena hainao izy ray manontolo dia rehefa tonga ao mandraisa andraikitra amin'ny alalan'ny fandraisanao andraikitra mety hampisy tsirikevitra ndao za hanangana ny nafa ohatra izao ka ny tiako hitondrana anazy dia miroso makany amin'izay izy avy eo. Misaotra nirika nanampian'izay fanazavana izay tena izay. Miarahaba anareo telo mianadaho zany namantsika mankasitraka an'izany mankasitraka an'izay fanomezana sehatra ho an'ny tanora izay izahay ozy dia aty ambanivohitra Antsirabe no misy anay kopakopa tanana ho anareo any amin'ny miarahaba onokana ny any Antsirabe sy ambanivohitra rehetra any dia tohizo le midira araka le tenena teo midira ao anaty fikambanana. Tojo zay 4 taona arbitre commune Nosbe ifanjany tasy any dia tena tsara bebe kokoa izahay tsy manampy commune nefa raha tsy eo izy tsisy manampy nefa ny commune raha tsy eo izay ngamba ozy ny tiano tenenina dia tsisy mikarakara ihany koa ny tanora ty aminay. Hoana tsara ny tena tianao namana tojo tenenina fahazahoako anazy angamba ny amaliko anazy njara mety misy fandraisan'le hoe zareo hoe efa mety hoe manao ezaka eo anivon'ny commune fa miandry fanampiana avy any amin'ny commune dia miresaka sehatra fanehoan-kevitra ihany atsika ny eo anivon'ny commune misy sehatra anankiray le ataoko hoe rafitra ifotony fokoanandoha na le SLC afaka manantona atsika mitovitovy amin'ilay fananganana CCJ teo ihany koa ny dingana atao anatiny mila mivondrona aloha dia hoe antsoina hoe collège izay ny anarany dia rehefa mivondrona dia manantona ny maire eo amin'ny commune zany mitondra izay zavatra zay hoe ity izay nivondrona fa dia andrafitra ilay rafitra ifotony fokoanandoha satria rehefa mandrafitra io rafitra io ny ianareo dia afaka mitondra tolo-kevitra ohatra ny mpanolontsaina eny anivon'ny commune mitondra hoe ohatra izao ny tiany anatsarana ny resaka fanatanjahantena sy ohatra izany dia miroso amin'izay. Namana taledera sy erika mandeha dia mandeha ny fotoanantsika tapitra sady ny orany adiny indray izay ny arahantsika teto alohan'ny alantsika eto amin'ny fandaharana afatra farany avy aminareo tsy afatra farany moa zany fa alohan'ny alantsika eto. Saotra aloha amin'ny mpandefa SMS fa mbola be da be izy teo misy tsy voavakitsika anjara dia efa fankasitrahana sahady zay satria midika fa be da be tsika lina momba ny loha hevitra ny hoentina teo dia ny fanentanana ho an'ny tanora indrindrandrindra mpivondrona dia avy eo sahy maneho hevitra dia zay efa sahina maneho hevitra zay sahiako mampivoatra ny tenantsika tsirairay amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra famantarana ny zo sy adidiny tokony ataontsika dia mandray andraikitra tsika avy eo. Misaotra indrindra ny fandaharana sehatra ivelaran'ny tanora zay nandray anay. Misaotra ihany koa ny mpiaina ny radio Don Bosco dia manentana zany ny fanentanana zay tiako apetraka dia hoe manentana aloha ny tanora zay sahy sehatra sahy mivondrona anankiray izay manentana ny tanora anantona ny tompona ndraiky mpanjakana fa ny faharoa dia hoe manentana an'ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra isaparitra hanome sehatra ivelatra kokoa ho an'ny tanora. Anisan'ny voizan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena zany tsy hakanavaka eo amin'izay fikambanana rehetra izay misy ka misehatra eo amin'ny tanora dia avy eo ivelatra ary hiditra ao anatin'ilay rafitra.
ny farany a raha misy fanampampanazavana tianareo ho azo avy ety amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena indrindraindrindra atao anatin'ilay fikambanana dia ty raha tsy mahadiso dia ty hanome laharana hoe afaka omena laharana fa velantsika eo ambany dia miantso ny onjam-peo rehefa dia hanome laharana afahanareo amin'ny sehatra afahantsika mifanampy ao anatin'izay ie eny ary ankasitrahana fiaino ianareo erikasy taledera nanotra n'izay fandaharana izay sehatra hoan'ny faneho-kevitra ho an'ny tanora izay le loha hevitra ny fampizarana ankasitrahana fiaino ianareo piaino izay mpanaraka ny onjam-peo tsy tapaka izay mpanaraka ny RDB live ihany koa ny amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ihany namana relance lanto ao anatin'ny nivon'ny teknisiana napita izay fandaharana izay tena nivontsika tsirairay makasitraka antsika rehetra dia izay no mametrahanay ny veloma mandrapitafa ary mamay fotoana antsika amin'ny manaraka indray eny ary veloma tompoko veloma EVA Fanehoan-kevitra miaina sy mitia EVA fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB